Sora-baventy mivandravandra no mitseny raha vao mankeny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany sy fitsarana ifanaovana amin'ny fanjakana. Sora-baventy izay milaza ny fitokonan'ny mpiasan'ny fitsarana sy ny greffe en chef manerana ny Madagasikara. Araka ny tapaka tamin'ny février tsara-potoana tamin'ny zoma lasa teo zany Antananarivo dia verina mitokona ndray zany mipirakidra fitsarana rehetra Madagasikara manomboka ny roanya fahavalon'ny volana Jona 7 ty zany. Ny fitakina efa nataonay hatramin'izay zany. Ao zany resaka versement, ao resaka tsy fanekena le concours na greffe en chef satria tokony versement zany ny andeha. Dia miampy koa zany taty afara satria misy zany fieritreretin'ny fanjakana hoe asorona amin'ny greffe zany ny qualité maha authentificateur d'acte anay zany. Zany hoe mpampanakely soratra zany. Ka zay zavatra zay zany tsy mety aminay zany. Ma zany moa fa nisy hoe ampahany valiny moa zany. Fa ny ampahany zany mbola tsy tokony amin'ny toerana misy anazy zany resaka hoe monument. Izay zany anisan'ny zavatra takina daholo zany. Ka izy ty zany tsara marina fa de grève fitakina tsotra zany, tsisy resaka politika. Araka izany dia tsy misy ny service minimum ho an'ny fitsarana. Ho an'ny greffe en chef manokana dia maharitra herinandro ny fitokonan'izy ireo raha ny voalazany tamin'ny mpanao gazety. Dia androany lakamisy fahavalon'ny volana Jona hatramin'ny rapitso fahasivy volana Jona ny faharetan'ny fitokonana ho an'ny ireo mpitsara. Io ihany koa ny fanambarana nataon'ny filohan'ny SMM tany Antananarivo renivohitra. Manoloana an'io mbola maro ireo olona tsy mahafantatra ny fitokonana nataon'ny mpiasan'ny fitsarana ireo. Kaya marina malatsika ny biby avoaka na ahoana fa mandeha mijery le télé na hoe ohatra manontany le gendarme kay izay manerinery. Izay tsy naheno vao eto vao maheno. Loka betsaka zao. Kadefa ty zany dia fitsarana natao tamin'ilay kale week-ny ake zany tandreny valiny. Ka raha fanavy eto zany zao hoe dia gaga nahita hoe dia tsy niasa loka mindroany ty fa dia zay zany vitana valy. Zany dia tsy hoenay mihitsy zany zay valiny komponatany zany biby zany eto. Zany ny tena mampalahelo, tsisy raha henonao anazy, tsisy fiantsona mihitsy, tsisy inona fa dia efa hoe tsaiky mihitsy tena tena marina. Anao avy lavitra. Ola tsisy, tena fa migady. Na eo aza izany dia efa nisy ny dingana nataon'ny tompon'andraikitra voalohany mikasika ity fitsarana ity, izany hoe ny ministeran'ny fitsarana. Omaly larbi fa 7 volana Jona no efa niona mivantana tamin'ny ministry ny fitsarana ny solotena ny greffe en chef any Antananarivo renivohitra. Na eo aza ny fitokonana sy fitakina zo ataon'ireo mpiasan'ny fitsarana ireo tokony mba hojerena ihany ny tombontsoany vahoaka.